miaravantsika rehetra manaraka ny 24 heures mada amin'izao fotoana izao a atao anatin'ity fandarana roa mazava manokana ity ity mpiandohana dia asainay nao anaraka atramin'ny farany a izay fandarana izay amin'ity androany ity a dia iova kely le tsy tony mazatra ny fandarantsika ary tianay ny mampafantatra atsika moa zany mpanaraka ny 24 heures mada fa afaka atao ao atsika rehetra zay hitondra fanenkevitra ny mivahiny atao anatin'ity fandarana roa mazava ity vahintsika androany a dia izy mivady Maherlanto Manandafy sy Doris Rankoto Samuel dia misaotra anareo mivady ihany koa nampiatrano ny 24 heures mada satria raha mafantatra moa eo ny toe-pahasalaman'ny mahery a eo ihany koa ny fotoana fa tolorana fisaorana ianareo amin'ny fampiatranonanay satria dia ety amin'ny tokantranon'izy mivady no anaovana ny famidinana nyity olona tsara sy ity fandarana ity Maherlanto efa isy émotion sahady teo miaraba anareo aloha zany miaraban'ny mpiain'ny 24 heures madako Maherlanto fantatsika hoe anatin'ny tsy fahasalamana fa tena isaorana mifanekenana zay fanasan'izay a ny antony dia ianareo anisan'ny mpitolona ianareo anisan'ny nanohitra ny tsirary ny tetin'ny firenena misy moa zany izao ny vokatry ny tolona ka iverinay fa zava-dehibe ny mba manontany ny hevitrareo a mahakasika an'izay fa iverina amin'ny tantara aloha tsika tomboko amin'ny Maherlanto angambany hoe inona moa mahery a ny tena hoe natonga anao a doboka aponja natonga ny doboka aponja aloha de le izy zany sady natamatra zareo tamin'le affaire Brancard de raha ny tokony izy raha ny lalàna malagasy de tokony hoe tsy nisy peine d'emprisonnement ferme anefa zay moa zany zava-misy de reny rahana hita reny ny zavatra an'izay raha tsy diso a tany Tamatavy koa no teny efa tratra kelin'izay ny bataina tety misy ny de tonga de nitina tany Tamatavy afaka tonga de hoe nampideny an-tanora fa tsy zay nataony fa tonga de hoe le affaire Bénesse ny affaire Bénesse moa zany a tonga de hoe nalaina teto Antananarivo de nentina tany Tamatavy hoe tena higadra ho amin'ny Ambalatavoana ianao anisany hoe mpisitona lakolosy zay ny tena nahafantarana anao inona no nahatonga anao hiditra tamin'izay fisitomana lakolosy nijery ny zava-nisy teto amin'ny firenen'izay ny anahy moa zany a ny efa eo ihany le hoe angamba mipetraka ihany le hoe zanaky manandafitra kotonindre de zay moa ny anina zany tsy mahazaka zavatra tsy rariny Doris nanahoana ny ainana an'izany hoe mivady tafiditra tena aponjany ny fanehoan-kevitra ianao reny mpianakaviana tsy mora le izy sarotra mandaika hoe mora satria tamin'ireny fotoana ireny a voateraka roa andro a tena voavoaka ny hôpitaly mihitsy a de natao mitotona tao anatin'le fotoana niterahako zany nanagatrana ny mahery ndika tsy mifanana ray andro ary za hitanareo monsieur télé reny a tena tsy menatra miteny am'izany satria izay zavatra niainako nanao kosy ahako satria mbola manera zany moa zany niainana zazakely nijaly ny tena nijaly fa tena isorako an'Andriamanitra satria ny tena koa tsy hoe mbola tovovavy kely de ao anatin'ny herinao fa efa mba lehibe ihany ny tena fa tena hoe nitafiny hery tena hoe tsy nisy fotoana mihitsy aho hoe mba miondrika zany na hoe tena hoe resy fa tena ozy hoe fantatro koa ny ady nataony mahery teo moa zany hitako isanandro iainako le izy a tsy amiko hoe tsy nananjo ahako tsy mananjo raha za koa milaza fa tia tanindrazana
no hoe ilevitra amina zavatra tsy rariny a nogadrainy mahery amina zavatra nisy a tena misy reny zavatra reny tena misy dia mafy ilay izy fa tena hoe miady izay miady zay ianao dia tena hoe tsy milefitra mihitsy na inona mitrango eo. Firy taona moa mahery zany no nigatra roa taona sy tapany izy no nigatra izany hoe tokony efa nisy fotoana izy mivoaka moa fa tsy navoaka dia roa taona sy tapany izy mbola hidirantsika io zay rehefa eo le hoe tontolony teny amponja sy tontolony fitsarana fa ianao koa nisan'ny nidina teny amin'ny trésime adidiko tsara ianao miaraka amin'ny sainam-pirenena inona no natonga anao nanao an'ireny? Natonga nanao an'ireny akoatry ny ady nataony mahery moa zany dia tena nahatsapa amareny ahy zany hoe tena efa tsy rariny satria nangatahako tamin'ireny dia hoe famoahana kianjany 13 me ahafahany vahoaka malagasy maneho ny atezerany ny alahelo ny zavatra tsy mety teto amin'ny firenena reny moa zavatra mitranga zany nomena roa taona sazy miantona ako dia le izy tena hoe niraisina hoe adidy amin'mareny amin'ny maha-olo-pirenenanao zany tsy tiako hoe omeny zanako tsy mianerinany hoe romana dia tsy nanao eninina mihitsy ho anay fa nareo daholo natonga n'izao zavatra izao iainanay izay ny tena zavatra tsy zakako a dia hoe tena tsy maintsy mijoro nazainazay nahazo tsodrano tamin'ireo zanakay hoe teneny koa azy andeha hitaky amin'izao a na zaharera raha mijoro io dia anao a danao izy ndanao fa mamara nisy orana satria miady ho anay. Mahery nanahoana ny ainana ny tao amponja ny rahatsika amintsika fijery fa tsy maintsy misy moa hoe fihetsem-po ao anatin'izay nanahoana mahery no miainana n'izany hoe tao amponja zany amin'ny ankapobeny? Ny tao amponja aloha tsy laza hoe nahafinaritra ny tao amponja mafy ny tao amponja ohatra ny fonja rehetra tena fonja le izy mba voaza fa izy zony voafonja mbola azo atao hoe satria na izara za lasa le tsy maintsy nanao tsy hoe tsy maintsy moa zany fandraisinao adidy le izy hoe nitaotsika mbanao anaty nisy an'ireny asasoana atao reny moa ianao isany nandray anjara atao anatin'le asasoa nandray anjara fena akoatr'izay nanahoana moa zany le procédure nampidirana anao nakany satria tian'olona fantatra ihany manko izay mipijery antsika hoe nanahoana le procédure mba nanaraka ny hoe mba ara-dalàna tsara ve na dia hoe teo ara le hoe fanasasiana anao? Ny procédure aloha ny zavatra azoko ambara eny azo atao hoe nisy tsy nety ihany fa araka ny teneko anareo to hoe io izy tokony hisy amina ferme zany raha lalàna malagasy tokony tsisy hoe prise ferme raha lalàna malagasy fijerinao an'izay hoe tena hoe misy resaka politika ave zany le mampidirana ny mahery teny nisy resaka politika aloha avy eo amin'izay hoe izy ny tena napiditra tsy dia mbola ny filohan'ny république aloha zany anisan'ny teny tamin'ny torisy hoe tsy zaho izy izy filoha teo aloha tsy izy napiditra anao izy izy fa le namany zany nisy tsy nahazaka le vava le tsy hoe namany fa le mpiara-miasa aminy dia iny moa zany ny zavatra misy ery le hoe omle hoe namany filopirenena tao aloha zany filopirenena teo aloha zany niara tamin'ny zavatra hoe tsy zaho izy izy nanakatra anao fa ny olona manodidina zany tsy nahazaka zany zany mahazoko tsara zany tsisy hoe namonia fa dia hoe natin'politika dia io gadrao mahery zay le izy zay mihitsy ny fandraisako azy tena hoe tsisy hoe inona zany fa dia hoe io adversera fotsiny manelingelina io satria anatsiarinareo
alohana anagadrana mahery manao publication izy resaka hoe resaka rova le rova le misitra teo aloha serasera sy ny kolotsaina maka nanao réquisition amin'ny hazo sarobidy teto amintsika dia nefany a ny zavatra hita tao amin'ny rova vato be daholo nanaovana le rova dia iny moa nyteneno mahery misy publication natao izay momba an'izay dia telo andro taorina mihitsy zay efatrandro taorina mihitsy dia nikadrano mahery ianao fa zany nafantatra nanoana ny mahery tao anatin'ireny fanehoan-keviny indray manoa anazy satria hitako daholo fantatro daholo zavatra niainany sy ny zavatra nisy rehetrarehetra tatarain'ny olona ohatrany hoe tamin'ireny izy ohatrany hoe izy ny directeur ny doléance ny présidence satria any amin'ny daholo ny olona mandefa fitarenana sy mandefa miprofo rehetrarehetra misy voadaholo dia manjorana izy zao manjorana dia tia manao anazy tateraka ianareo ve tamin'izay hoe fanoherina zany na filazana tsirariny tsisy tahotra ve tamin'izany fa hoe dia mandeha fotsiny hoe sa hoe misy tahotra dia raha tsika nahita ihany ny zava-misy tamin'ny fitondrana teo aloha moa zany tena tsisy satria amiko izay foana teneniko moa zany hoe atsika ilay Madagasikara tsy hivondron'olona ny tompony ity tsy antokon'olona fa ny malagasy rehetrarehetra mba samy tia hiandrandran'izany Madagasikara tsaratsara kokoa zany vahoaka malagasy kuina moa ny atahorako eto amin'ny taniko no mitaky tena zany tena tsisy tohatra manokely tamin'izay ny olona matsy no politika ve lasa misy fiatraikany amin'ny fiainam-pianakaviana tsy hoe nazao mahazo mahery zao ohatra mety hoe tafiditra tao anatin'izany zay mahatonga hoe tsisy tahotra satria mety misy fiatraikany zany le fiainam-pianakaviana tena hoe mahazamzanakamafiaman'izareo fotoana koa ngamba ny aloha fa tena hoanena izy tena tsisy tahotra ary tena hoe fanoana foana izay minakavy miankohona anay zany na ro zanakay indrindrindrindra tena nanoana anay foana izay ny antony tsy nampianitra satria misy le olona le moa zany le fomba fiadan'le fitondrana teo aloha le manaraby anao dia amin'ny Facebook dia dia zao zanakao dia zao miterako ny hoe tsy ireo zazy ireo no hoe ndeha hibabony trosa angalariny fitondrana teo aloha hoentiny izy menakavy miba any andafy sy any Dubai sy any rehetrarehetra any fa matoa teraka dia mba manira ny zanako tsy hiaina ny zavatra iainantsika ankehitriny dia tena tsy manatahotra mihitsy tena hoe tena vonona zany tena vonona mahery neto tsy nanenina ve anao tamin'le zatra natao tsy nanenina ary mbola nanao varobe misy niary tany akonja hoe tsisy nenina nankely ary ho an'ny fitiavan-tanindray fitiavan-tanindray mbola mieritreritra ve mbola noe an'izay hoe zay fitonga lanceur d'alerte zay ohatrany tsy possible ny ala amin'izany fa mialina fotsiny engana fa tsisy tsongotra nytakoleny aloha mireraka ihany koa ngeny tena am'le fa mahery matsapa hoe ilaina le lanceur d'alerte ilaina lanceur d'alerte nisy ny tolona satria io moa zany efa misy fitondrana vaovao efa mitsoloha ahoana indray fahitanareo ny tolona izay atao hoe nampiongana ny mpitonga teo aloha mahery ny zavatra teneniko aloha sao dia isaona aloha zany ny jeune zay mety be ny zavatra hoe niezahana na ny taona scoris na ny talohan'izay zareo no nahavita le izy avy tena vita mety hoe zany dia tsy haiko na robot izy izy fitondra teo aloha zay satria za ohatra tsy dia mino an'izany robot le havita zavatra tsy maintsy misy ny olombelona tena niezaka zany nahatonga an'ireny dia mety isaonana ny colonel nahatonga an'izao aniny zao satria sarotra le izy nefa tena tsy maintsy natao dia
raha ny sitrapolo zany dia tsy nisy mihitsy nireny olona maty zay amina dorisako tsy ahoana ahoana natany ahoana le tonona teo ie za mo misy fotoana mandeha miany nanarasatry na mahery dia miteny azy zao hoe aloha mba andeha kely rany fa le nakasary sy nanao selfie tsy dia famaoko loatra rehefa manao zavatra ohatran'ireny mbako manana nytenena mahery amin'ny fisaorana anareo zandry rehetra hoe tonga saina mijoro tena nareo tena hoe miampita ny fanilo zany tena faly zay tena faly a dia le zavatra efa azotsika miaraka tsy avotsitra tsony mino fa isy tokoa ny fanovana izay moa zany le mila moa ny mitolomana teo fa mindrandranyizay fanovana tena fanovana zay dia hoan'ny mitafika moa zany za zanaka miaramila tsy menatra mihitsy hatramin'izay ny tena izany amin'ny hoe tena fierté ako zany mazanaka ramila ko le zavatra nampitaindraiko valeur nampitaindraiko ihany koa taty aoko a nafahako nanao ohatran'ireny hoe tsy nisy in'izay tahotr'izay no mifitezany azy ny valeur nampitainy tamiko a dia zay tena isaorako azy any ambony any moa zany napita an'izay mamiaramila azy zay dia mitsotra mitateraka ny président ankehitriny ny colonel Mikael sy ireo mpiara-miasa amindreka moa zany tontosa sy tahaka ny sy andavany a ilay zavatra tena hoe mitakiny vahoaka sy mitanindrekanosareo inona zany le fanovana andrasany satria nareo anisan'ny tombona ao amin'izany mila mivana ty raha fity mila mivana ny fomba fitantarana firenena aminareo inona zany le tena andrasanareo amin'izay hoe fanovana zay mahery ny anano zany nandrasako dia hoe ahoana ny any apokiny reo tatsahatsika reo anatsika reo zany mba mandray amin'ny arika sasarany koa izy fa tsy dia hoe tsy dia lasany olona anankiray dahopiny any dia misy olona amina efatra na dimy mba mandray an'le alina koa zany nefa tsy mandretrarehetra zany mba mandray amin'ny arika sasara satria ny teo ahoana fiatanao le fitondrana teo tsy nahazo zay ny tatsara ohatrany tsy dia nahazo iny nisy amin'ny fizarazarana ty misy biscuit ty misy tosika fameno fa na izany na tsy zany iny zany tena hoe fototra bebe raha fahitako azy hoe mba hitsara le aritra ary mba hipaka ny avoaka malagasy rehetra tokony manovalalafanireny raha isika malagasy tokony any aloha tokony ianao hoe mikevitra amile hoe andaonao état fédéré ina mba hevitao zany amin'ny rafitra politika zany ray aloha dia nitaizana tao anatina anina fa tsy le fédéré loatra tsy dia mbola misy koe mbola zakatsika zany hoe izy tsy hoe ratsy misy état fédéré ahitatsika mandroso be dia hoe ohatrany hoe Suisse ohatrany fa ny tsika hoe sy ny mentalité atsika amin'izao hoe avita hoe anao misy tenena fotsiny hoe fédéré dia fa ina zao tokony décentralisation décentralisation aloha dia manaiky ahoana torisina inona le fanovana indrasanao zany na rafitra bebe na fampianarana fitsara azy sisa inona le tena indrasanao zany amin'izao hoe fanavaozana le izy a ny zava-misy eto firenentsika na velany zareo teo mba tena latsaka midavaka na mitoetsaintsika tsirairay avy arany a any aloha tena mila fanavaozana avy amin'ny tsirairay zao zavatra enatsika izao a ny tena hoe mila
miara-fampitantana amin'ny vahoaka malagasy ary tena mila miara-miainga mihitsy nitsika indreo olona mpanjakana rehetra zay mena ndraikitra ny fotony a tena tokony hoe anompo firenena ianao anompo vahoaka ianao hatrany mikelindrindra hatrany migezandrindra mila zay zany aloha mifantoka voalohanao amin'izao zava-misy zao hoe fanavozan'izay rehefa tsy vonona anazan'izay da aloha tena miala satria le firenenantsika mahantra indrindrarak'izao tontolo zao mila an'izay hoe vonona anompony fireneko izay vonona tena hoe hoanao mpiasa-bahoaka fa tsy tambatamazina nasara amin'izany any amin'ny rafitry ny fitsarana ohatra tena mila fanadiovana be satria niainako le izy tsy ovalapatra be fa ohatra fotsiny nomeko anao zay hoe hamoanako ohatra zany zao hoe ny fitakin'ireo administration pénitentiaire ny fahazahoan'zareo an'le secrétaire d'état satria mahery raha tapaka lalandratany éponza eritreretinao hoe amin'ny folo maraina izy mitratranyio teo ambony fandrina amin'ny 6 alina zay vao navoaka amin'ny 6 alina eritrereto ny lera teo anelanelan'izay tsy nafahanantsabo tsy nafahanany ny antony dia zao tsy natoky ny major tao am-ponja ny ministra tamin'izany dia lasa nandefa dokotera miandro dokotera tsy fantatro dokotera namana zany fa atokisa nohatry ny dokotera teny Antsefana nandefa nijerany mahery tao am-ponja le dokotera nefa tsy tonga dia vonona teo nefa mbola hoe lasa tany ambany vohatra inona dia teo amin'izay dia niandro tonga izy amin'ny roa mbola tsy matapa-kevitra izy hoe alefa tokony zao dia zao i mahery andeha ho any amin'ny hôpitaly major tao an-tamora efa niteny daholo hoe tsy mety nitazomana azy eto fa tokony alefa izy matahotra nefany satria mila miandro ilay ministra tonga ao amin'lehibe amin'ny fonja ako miteny hoe tena efa tsy salama ange le vadiko e andraso efa miresaka amin'ny ministra ozy izy io mihitsy izy io miresaka dia zany zavatra rehetrarehetra zao lasa hoe le olona menao andraikitra zany lasa tsy mahatapaka satria misy lehibe mipretsy ao satria ny mahery hoe resaka politika everitra reo ngamba mahery manao cinéma le dokotera nalefany moa zany atsangano ny tanana atsangano ny tongotra efa tsy mavita an'izany izy hoa madama mbola asianao manao an'izany ihany avy eo moa zany izy mialatsiny tamin'ny farany hoe mialatsiny ao izy izy fa nenay asa dia nenay baiko politika za rehetrarehetra zany zao raha ohatra hoe mena fahaleovantena ny tao amin'ny fonjy tsy miankina tany amin'ny fitsarana pioneo ke mahery dia efa navoaka raha ohatra hoe ny hevitry ny major tao fotsiny narahany sy ny hevitry ny rehetrarehetra dia niasa tao mpandrarahan'ny fonja nahita azy mibabena ny alatari amin'ny chambre nandeha nakany amin'ny infirmerie fa zany rehetrarehetra zany tany raha fitsarana tena hoe mily manantena fa tena hoe izy fanadiovana moa zany na tsy fahobe aza fa zay tena hoe hitanareo hoe tena mahamon'olona tena efa malaza hoe mpamon'olona mpanakadra fahatany dia tena madio fa tena betsaka ny olona roa taona sapany fa nerasera tamin'olona tao am-ponja fa tena be da be ny olona tena hoe mizaka ny zavatra tsy tokony hozakainy zany any amin'ny fonjy zany hoe lasa misy tsindry politika zany le tontolo fitsarana ny fahitanao azy tamin'izany ie tena misy tsindry politika mihitsy satria zay zao ohatra anankiray zay le hoe tsy famoahana mahery ara-potoana raha fahafatahako mantsy ny tenen'ny dokotera hoe ao anatin'ny adiny efatra ihany no olona tratran'ny AVC no misy zavatra tokony atao azy zany mba tsy hisy an'izao séquelle zao ny mahery nefa n'izay amin'ny foany ka amin'ny 6 alina zay vao avoaka ria makany amin'ny hôpitaly efa ady 12 amin'io le lehibe amin'ny fonja mbola mila proof le ministra amin'izany dia mbola filmena eraky n'io trano io eraky ny hôpitaly mahery tena efa any amin'ny hôpitaly tokoa mandeha fauteuil zany rehetrarehetra zany tena hoe zany moa zany tamin'iny andron'iny elako tsy indrindra satria tena efa nanomboka tezitra tao am-ponja hoe tsy avoakanao zany hoa le vadiko mbola nampividiana fanafody moa mety mbola hotazotazominy tao angamba mahery efa nanomboka sorena satria toy fa manina mbola avidiananao an'tio tidavinao mbola hitsara tsy ho avoakanao mihitsy nikay zany hoa le vadiko mialatsiny ao izy izy fa nenay rehefa avoaka moa zany mahery mialatsiny ao izy izy fa nenay baiko enao amatona lefa le olona ty dia enao no masony dia zay zavatra tokony hitanao taty miteneninao taminy
na izy matoko na tsy matoko dia fanazavy zay avy eo hoe zao za zao anankiray a dia resaka fitsarana ihanytsika mahery efa misy foana tokony voaka satria natao confusion de peine dia efa tapitra le izy miandry aho amin'ny fitsarana aiza le taratasy ahoana tsy alefanareo ny famoahana an'le didy sala amin'izany nisy olona lehibe izay tsy ho teneniko moa zany ny anarany miteny aho hoe Doris décision politique nanagadrana mahery dikan'izay accord politique io vao tafavoaka mivadiko nefa efa ohatran'izao za efa mitomany teo aminy hoe madama teny efa marara kely e vadiko hoe reto daholo ankely dossier zavatra olona tokony efa hivoaka nge io hoe tsy nahatapaka zareo satria tamin'ny affaire mahery nefa nisy procureur moa zany suspendu tamin'izany le hoe everindry zareo zany everindry fitondrana tamin'izany hoe ndraitsy kombakomba tamin'ny mahery na tafavoaka mahery le 31 décembre iny dia aveo moa izy ny 4 janvier 3 janvier le naverina dia ren'olona zay niasa tao anenanenanireny a procureur telo raha fitadidiavako azy ny suspendu tamin'ny asany dia any le aty arina na tokony andray décision raha hoe olona tokony efa ody amin'izay ty na vita ampenina sa matahotra satria so dia isaoto ohatran'le nataondry zareo teo aloha koa tsy manana fahaleovatena tamin'izany fitsarana tena tsy manana fahaleovatena mihitsy raha vao resaka maimbo politika zany ao anatiny hoe misy olona manenjika ao anatiny tena tenena mihitsy hoe misy olona manenjika nge mahery nge tany amin'ny hôpitaly a misy fotoana rehefa tsy teto rajoelona dia misy mamebaiko midina vany hoe avy eny anao any amponjo mahery tamin'ny voalohany aloha tsy nanaiky satria mahery tena mbola souséroma mbola nanao kosy tsy menatra amin'ny teny an'izany tena mbola tsy salama izy zany tamin'izany datsonako hoe Doris verina any amponja zao mahery zaho a tsy teny azy an'izany fitenenako azy an'izany fotsiny a dia efa mentsanatr'in'izany afaty azy ataovy zay ataonareo fa za tsy teny azy an'izany oety hoe toy nemoregy sy nemonatinareo hibata azy atao amin'ny hôpitaly a fa za akapanao gazety eto amin'ny urgence eto fa za tsy anao azy tsy teny azy fa ataovy zay ataonareo iny moa fantatro taty arina hoe iza le olona efa nangetaeta fahefana tamin'izany satria raha nikajikajiny zany dia hoe amono any mahery mihitsiny a sanatrian'izany natao ohatran'ny tompoko vaviny edony zay rehefa matany amponja tompoko vavy a dia nietsika nosy be nefa nitsandrarainy izy rehetra rehefa netsika satria ao anaty ilo kely nosy kely io fotsiny tsy afaka makaizy fa raha tamin'izany mahery ny sanatrian'izany maty miverina tany amponja dia Tananarivo mihetsika zany ange mahery sanatrian'izany maty tamin'izany efa rava fitondrana tamin'izany tamin'ny 2024 dia zavatra remarqueko a isaky ny lasa nivelany rajoelona manao mission any a misy baiko ohatran'izay foana milatsa hoan'ny mahery taty ariny mahery vao nitatahaiko rehefa mivoaka hoe efa nisy an'izao nge nitranga tato papa fa za tena tsy nanaiky avy eo amin'izay moa nisy faran'izay tena hoe tenena zareo hoe andana aloha arao kely zay baiko zay a dia avy eo verina dia nentina izy nibatana nefa marary nentina izy nibatana tany dia janona ray alina tany izy mody nefa hitany zareo hoe tena tsy salama dia verina tany amin'ny hôpitaly fa tena mafy menana tamin'ireny a tena mafy zany le hoe mila ovaina le rafitry le fitsarana mila maleo tena ary zay ny anohanako a ndreo fitakin'ndreo administration pénitentiaire io zany mba hoe tranga ohatran'izany zao dia efa afaka nanapa-kevitra ry zareo satria izy nahita le zava-misy hatramin'ny voalohany tao tsy niandry dokotera na tsy niandry baiko na ministre na iza hoe amoaka an'le olona tao ahoana mahery ny fahitanao le hoe fahalalana ny teny liberté d'expression ahoana ny tokony anazy amin'izao ihany atao fanavaozana izao ny zavatra hita aloha dia hita hoe misy zavatra mivoatra zao sarotra ny mandainga hoe tsy hoe mitondra ny taloha fa mbola mahafafy ny ezaka
ny zavatra hitako koa aloha jerevana zany le inao ny fahafahana amin'ny teny nahoana zao fifandraisana sy fermancelo satria ohatra misy tisatisa kely zay programme efa milamina ka fampiresaka tsara fampiresaka zay mifankahitako zay mo samy eksatany moa de mifankahita tany amin'ny fitakina zany satria za koa mba miaraka hoe ahoana de miaraka mivory tao de mifampiresaka tsara mifampiresaka tsara ny ohatrany taloha ohatra ny sarotra hoe mifangarongaro be fa ny efa mifampiresaka tsara efa tsy misy hoe lonolonontsony hoe mbola manana lonony amin'ny seloana reny koa nge nazava ny fomba fiadin'ny fitondrana teo aloha natao mihitsy zay nampisafiritaka nanakorontana loatra hoe tsika zao vondrona mpinamana na ekipa anankiray de atao mihitsy zay ampisafiritaka an'le izy reny zavatra mazava fa efa mio misy fermancelo tsisy olana tokony ahoana indray mifahitanareo an'le io zao hoe valifaty politika rehefa misy mpitondra eo a de miala le mpitondra eo de enjehan'le mitondra de miala eny eo de enjehan'le manaraka eo ahoana mba fahitany mahery an'izay hoe resaka valifaty politika io zao ny ka ny mamra vatomanga ny Maurice mety valifaty politika aveo sa inona fahafantarany mahery azy za manokana hoe fatra am'izay a ny contre ny resaka hoe valifaty politika azy tsy hoe tratra aloha zao de tsy hoe tratra zao de hoe andeha ovaliko any de valifaty aminanao anao ohatra tsy anao an'izay mahery tsy de fombako le izy ny olona zay mahalalana mba mahatsapa an'izay hoe tsy de efa ny hoe anaiky fotsiny am'izao koa aloha tsy maintsy isy any ny fitoriana satria mafy koa no azo fa na izany raha hoe andehanana de andeha hovinoko le satria sika nahafaty a tsy miditra am'izay efa resaka hivady ary efa zavatra nitsoronay hatramin'izay mihitsy zay koa olona mivavaka raha hoe olona nanao ratsy any mitokana tsy fanao an'izany zay fa ny olona kosa zay nanao ratsy tamin'ity fireneny ity zay nanimba nyty Madagasikara ity zay nangalatra zay nanao ny tsy mety rehetra teto mila mandoa amin'ny sazana fa raha hoe nanao ratsy any tsy mahery an'Andriamanitra zany mba zay tsy manao zany hoe tokony asiana raha-pitsarany zany reny olona zay hoe nanao tsy mety nangoro-karena teto amin'ny firenena tokony ahoana ambetreritrareo no raha amin'ny raha vatomany any Maurice mahery fa io moa zany zao ny io nge manao an'inona moa tsika teto Madagasikara tsy mba nisy nananona an'izany fa miandro ny hoe Maurice any no mitsara azy zay zany vo misy anina mandeha efa nay andro Venezuela raha hoe tena zavatra hitako zany de na mifandraisany amin'ny raha vatomanga raha hoe tena mbola normal le andreny aniny reny efa hitako nisy ny samborivory any taloha de za zany tsy tia teny hoe tokony navela ny tany de gadrao koa fa na le amina politika raha marina hoe raha vatomanga
natanjaka be tao anatiny any nefa izy zany tsy nanana ohatrany hoe ratsuela zao filovafidim-bahoaka raha vatomanga tsy nanana an'izay immunité zay normalement nefa ny amin'ny tena ny hita maso any amin'ny daolina fahefana rehetrarehetra dia ahoana nanekeny le folo teo aloha an'izay même izy zay tsy fantatro hoe inona zany tena feheziny tazominy amin'io any fa nisy zay ary le izy tsy ampanontany Maurice zany dia izy migady eo moa zany zao tsy migatra fa inona moa ny anenany izy zao FCC izy zao dia mifindra hoentina atao fanadihadiana dia averina any amin'ny hôpitaly dia atao fanadihadiana ny averina amin'ny hôpitaly zay tsy zava-misy mitranga ka ino manko natonga nametraka le fanontaniana mifanohy amin'le resakintsika teo le valifaty politika inona zany no tena andrasany amin'ity fitondrana inona zany zao no tena tokony atao a maika ho an'ity fitondrana mijoro ity raha ny eritreritra reo satria efa betsaka koa zao maneho hevitra ny ZNZ ny ACDU mada maneho hevitra hoe io assemblée nationale io tokony vanany io tokony manao rafitra vaovao mihitsy ahoana mba eritreritra reo makasy an'izay eritreritra aloha dia manana ny anany koa ny assemblée nationale manana mandat marina hoe nisy alatra tao nisy anina be dehibe ny resahana fa nisany ana nisy mandat ao tokony tsy horavana zany za tsy zany hoe tsy tokony fa raha ohatra ka dia anavatra zareo hoe ampidirana ny anina dia hoe alpina ny membre ny assemblée nationale ireo député reo zany dia ampina olona hafa avy aty ivelany zany hoe anao assemblée constituante zany ny izay eritreritra mahery zay zany zao hitako hoe mbola gérable à l'international satria natintsika na tsy tiatsika tsika tsy maintsy miaraka amin'ny international marina hoe ilaina ny anina ilaina ny anina ny firenena inona moa ny fahazakantena fa tsy afaka misaraka am'le fa tsy afaka misaraka amin'ny international tsika ny international resahako tsy voatery USA ihany tsy voatery France ihany tsy voatery URSS inona moa izy Russie fa misy anina fanany andefasantsika an'ireo produit reo sy ny anina raha mila an'izay tsy mety koa le ohatrany hoe olona dia manjaka boka raha ohatra ny iara-vatomanga reny zany hoe tokony mivelatra zany tsika tsika tsy maintsy mivelatra amin'ny anina zany a tsy maintsy na tiana na tsy tiana tsy maintsy miditra amin'izay tsika fa tsy hoe tsika rery dia etsitsika dia anina dia amin'izay resaka fanovana zay ihany Doris inona le tena rasanao zany amin'izao fitondrana fanovana raka ny telo teo aloha hoe miainga mitsiraray aloha le izy za moa zany a ny fomba fitseriko le mahery toa dia hoe zavatra amin'ny ankapobeny fa ny avo tena hoe hatrany miainga amin'ny détail kely raha tsy hitanisa fotsiny ohatra any amin'ny resaka fampianarana miainga amin'ny ohatra satria ny zanako a anisan'ny lasibatra amin'izay hoe tsy haiko na antsojay moa le izy na hoe tandrevaka amin'ny resaka fampianarana ezahako fitinina le izy satria tsy manam-potoana be tsika hivalam-poarana amin'izay satria tena lava be raha ho velabelariko zanako
nakabaka teo manana fahasembanana izy mandeha fauteuil dia io zaza io a tena zaza nahita ny ampianarana raha afaka baka katolika izy zany ao anatin'ny elita kelyn'ny katolika. Rehefa nandeha ny fanadinam-panjakana dia tsy afaka le zaza fa afaka baka katolika. Za moa tsy nionona fotsy za karazan'le olona le tsy manaiky le hoe ao le izy fa mionona fa zay lahatr'Andriamanitra fa amin'ny herintaonandray manarina. Nataoko fomba rehetra zay nahitana ny porofo rehetrarehetra hoe taiza ho aiza le zaza no tsy no solafaka zany. Za tsy hoe tamin'izay tsy hoe mandà le résultat satria matoa zay mampiana-janaka amin'ny sekoly malagasy dia tianay mpiampianatra malagasy. Jerevako ny porofo rehetrarehetra fa tena le fitsaranan'le fanadinana tamin'izay tena kitotoan-javatra. Tena kitotoan-javatra. Tsika moa le hoe mitady porofo aiza ny porofo amin'ny manaraka raha mbola ilaina ny fanazavako bebe kokoa sy fanomezako porofo an'izay zavatra izay dia afaka asehoko izay. Tiako atongavana amin'ilay fanavaozana sy ilay fanovana dia hoe ho anareo izay tompona andraikitra rehetrarehetra nomena andraikitra re tompoko dia ataovy amin'ny atsakany sy andava miainga aminareo ilay fanovana sy fanavaozana aloha satria betsaka ilay raha tsy mangaiky eto amin'ny firenena amin'ireo asa-panjakana raha vao nareo ny tsy hiova dia sarotra ny hanaovantsika menakavy. Izay moa zany ohatra kely mbola maro be ohatra hoe nale miresaka olona manana fahasembanana za moa fanakaiky be amin'izy ireo farany teo zao nanao ny démarche rehetrarehetra mba ahafahandreo olona marenina moa zany miaona tamin'ny ministre serasera ahafahana mamerina ny tenin'ny tanana amin'ny ainao manjery izay anentanako ny patron de presse privé hoe mba fanomezana asan'ireo olo ireo maro ihany koa ny olona marenina eto amintsika zany mba efa fanovana daholo zany fanomezana asan'ireo olona manana fahasembanan'ireo tsy atao akila-bao izy ireo fampidiranao anaty lalam-panorenana ny tenin'ny tanana miainga amina détail kely tsika tsy maintsy miainga tsy maintsy mijery ny détail rehetrarehetra tsika dia zay moa zany tena tiaka ty maraparanatsika azy farany resaka politika ty nisy fotoana ianao tsy hoe nisy fotoana moa fa niara-naka sary tamin'ny be ny tanàna Antananarivo amin'izao Iarlala Ramanantsoa dia sahala nanoana azy mihitsy tamin'ny fifidianana miteny daholo ny olona hoe mivadika fery Madame Doris zany sa hoe manao ndreny fihetsika ireny mba hatafavoaka ny mameralana. Marina mihitsy n'izay tsy nakasary fotsiny efa nanoana azy teny Kianja miantony ao aloha solidarité féminine izay Madame Iarlala tsy hitako hoe inona ny elokany izy raha teo koa raha fahafantarako azy nakalainy TGV mafy mihitsy izy tamin'ireny hoe fa maninona moa zany no izy nalatsaka parachute ohatrohatr'izay izay raha teo efa nisy fifandraisana arak'asa taloha efa fanerasera tamina fikambanana zay antony roa zay fanotelony mahery efa le tany efa narary mahery tamin'ireny izay le nitataraiky teo izay hoe efa nisy fotoana izy naverina tsy avoaka izy efa tapitra ny penina tsy atao mihitsy efa nisy an'ireny tenireny le hoe décision politique nanagatrana azy ty accord politique Iarlala satria fantatro hoe za mihitsy moa zany nangataka le izy hoe za no nanao fa à condition mba mivoaka mahery dia izy raha teo mila tolotana dia ok raha ozy izy fa hiady tsika sindriny amin'izay zavatra zay zay isorako azy ihany moa le izy amin'izao fivoahana mahery zao satria raha tsisy an'izay satria sarotra amiko kokoa dia hiaraka amin'ndraso maromaka raha olodinina raha hoe hitady accord politique tamin'ny fitondrana teo koa tsy vitany hoe manoratra taratasy fotsiny ianao hoe za mba hiaraka aminareo fa mila action izy zay mode opératoire any hoe mila miseho ianao dia Iarlala hitako hoe mety tsara tao anatin'izy ary mitombe tsara tao anatin'le fotoana tokony amoahana ny mahery le propagande dia lasa tsy salasala ary tsy menatra amin'izany madame le maire nke tsy hitako izay elokany aloha ary zarak'izay le hoe za koa vehivavy izy ny candidate vehivavy nijoro dia lasa nanoana azy tsy ampambambana raha zay natafavoaka ny mahery sarotra le izy sarotra satria raha hoe zavatra nijalianay teo
sakrifisy mahery sakrifisy ny zanakay no hoe enao mihitsy ny angeny nandeha mihitsy angeny nandeha namafan'izay sakrifisy zay no miantony satria mijery ianao ny prioritaire hoe inona amin'izay zany zao ny prioritaire amiko tsy nangataka ny avy amin'ny mahery kory raha nanao an'ireny fa tena tokotra izy hoe non tsy maintsy ataoko izay tafavoaka may zay ihany ny lalatokana zay ihany ny lalatokana fahako mamoaka ny mahery a dia tsy maintsy andeha amin'izay a mafy le izy fa ny politika moa zany tsy hoe raha fieverako azy a za mety tsy mahay tsy hoe dia hifamono faty dia tena hoe hifamono faty erytsika menakavy misy fotoana reny tena hoe voizina mihitsy le hitanao le hoe tena extrémiste radical be mandeha hoe fozaorana osy mainty lasa na fiarahamonitsika za sy mba tanteraka noho izay zavatra izay amiko ny politika tokony farana foana amina latabatra boribory ary nahaizanaiza moa zany miady politika rehetra tsy maintsy mifanaraka amin'ny latabatra boribory zay efa en position de faiblesse ary misy fotoana ianao a raha anao politika manaiky an'izay position de faiblesse zay hafa le teo aloha le hoe mahery mbola natanjaka hoe fitaiko nigadrako ohatr'izao fa efa tsy salama izy efa zany ny zavatra nanjohanay teo anatin'izay tsy maintsy zany naka an'izay décision zay hoe zay ihany lalatokana fahany mahery mivoaka re zay ny ao ia raha mahita moa ny toe-pahasalamany mahery a amin'izao fotoana izao asa manahoana ny fitohizan'ny fitsaboana misy any keo nireo namana ministra sy lomafamboaka efa tonga taty a mitsidika manahoana ny fitohizan'izay fitsaboana izay ary zao raha songa fitondrany ao mena toerana mena plasy madany torisina mahery manaiky an'izay za manokana aloha na amin'izao etahako zao na masarotra zany hoe aka fitondrana dia fa betsaka koa natao dorisy fa ny aminy zany tena itivako hoe mba najereko hoe ahoana ny aminy satria mafy koa ny ezaka natao nateo anatrehako nateo anatrehany ny vahoaka mba nanao ihany le vaky io dia izay matetiniko hoe ahoana eritreretro amin'izay tsy malaza satria efa anatin'izay hoe niady zay ny tena raha zay ny ahafahana mitondra ny anjara birika ahafahana mamety olo-tanana ny mpitondra kehitriny a ahafahana mijery an'ireo le détail kely mahasanoty miary eo moa zany dia raisiko adidy amin'andraikitra ary isikinako tanteraka mihitsy ny manao an'izany fa mivaidohan-trara aloha zany zao raha ho anay vady a dia fitsaboana azy raha mba misitraka n'izay vasaniny izay moa izy inona ny malatsy hoe izy mba mandeha mitsaboterana akaiky ny zanakay dia za manao tanindrazana maherina mbola ao anatin'ny miady alohatriko zao zany hoe tonga teo ministra dia nisy député tonga ota dia efa niresaka tamin'ny président Citers président Mikael zareo dia hita eo ny ahoana zany ny ataony fa mbola baraingo aloha hatramin'izao le hoe anina fa mbola tsy manana valana zany a za manokana ahoana ny fitohizan'izay fitsaboana izay izy moa eto aloha zany dia misaotra an'ireo zay na mety olo-tanana rehetrarehetra reny karakarainy reny a fa na ohatrany hoe fakahirezana ny mahery mitsabo tena foana zahay mitsabo azy foana moa zany fa ny angatahany eto moa zany dia mba fahafahany an'izay le hoe mitsabo tena ny velany zay moa zany tena hoe miankina amin'ny lehibe indrindra ny président hatreto aloha zay mbola tsy voaray tany misy fotoana ihany zay efa nandeha teny fa tsy voaray
fa hoe ndana manao an'izao ndona zao dia mahery moa raha amin'ny toe-batany tsy afaka andeha hoentiko hoe makary dia makary dia makary fa mino ahako hoe fa tena ilainy izay fandehanana manao tsaponany velan'izay raha ny hevitray mivady aloha zany dia ilainy le izy ilainy satria ny centre any a tena hoe misahana an'io fotsiny no ataony tsy hoe tsy mahay ny mpitsabo eto toerana tena miderany zareo mihitsy ny ary raha ohatra hoe ny zavatra iainany tamin'ny teo aloha sy hatramin'izay no mbola avitany mitsabo ny vahoaka malagasy fa raha hoanka mahery a hitako hoe ilainy le izy ho azy manokana koa ilainy ihany zay satria na ny zanany kotsy na ny zanakay misy rovavy any andafy a dia mba hoe zareo no mikarakara azy mba tevateo eo akaikiny ihany izy zany satria za rehetrarehetra zany misy fitraikany impact psychologique sy émotionnel kely amin'ny moa zany dia raha mba hoe ekeny eo fitondrana lehibe iny any faratampony ihany moa zany zay angatahana mafy ankehitriny ny ahafahanay miona amin'ny ihany koa satria zay koa moa zany raha hoe nangataka fionana taminy a tsy voatery foana le hoe isolelaka fa misy zavatra be da be afaka natolotray azy a ary misy zavatra koa tsy afaka teneninay amina hainao manjery ohatr'izao fa tena hoe secret izy ny tsara hoe atolotray alay izy hoe misy zavatra ohatr'izao tsara jerenao reto ny dossier reto ohatr'izao ho an'izay mbola te hanampy mbola misokatra nareo amin'izay hoe fanampiana zay indrindrandrindra ny fitsaboana mahery ie mbola misokatra tsara ihany ohatra hoe meko ny numéro any mahery a 34 37 ny azy a 814 17 averiko a 34 37 a 814 17 misoratra amin'ny mahery ny na 34 10 a 998 68 misoratra amin'ny lalao dia raisina tanandroa foana ny tolo-tananao omenareo satria tena manome hery manome fitiavana azy a manosika azy andrisy an'ity aretiny ty asa mahery ina mba hafatra mena mpijery atsika mianatra mena mpijery eto zao dia mbola mamerina an'le fisaorana tamin'ny vita rehetrarehetra satria tena nisy tolo-tanana aloha tao ary le tolo-tanana le na hoe tamin'izay mbola tsy narary ohatran'izao ary dia efa nisy ny tolo-tanana ahafahana nanao manampy ny tao aponja sy nanampy ny alina rehetrarehetra tsy adiny reny dia mbola narary koa avy eo dia nisy koa ny tolo-tanana fa za moa zany efa hatramin'izay ihany hoe manampy olona mety hoe tsy miseho télé tsy miseho any fa nanao foana ambe mandeha any amin'ny tunnel dia mizarazara ho amin'ny olona eny zay vita tsisy caméra raha fahasalamana sotrailavo raha soiana ihany tsoa mivady satria tena tena mafy linan'izy fa araky namanareo teny ho an'ny fitiavana an'izy zay ny fandarantsika misoratsika tanatokantrano naharitra mijery hatramin'ny farany ary ity fandarana roa mazava manokana eto amin'ny 24 heures matin ity isorana mahery anaty manandafy Doris Samuel izy mivady nampiatrano anay na dia hoe ao anatiny hoe tsy fahasalamana za isorana be dia be izay satria miverinay fa lina ihany isika vahoaka tantara ina dia makasitraka mametraka ny mandrafafa ho amin'ny manaraka indray velomana